Mbola namerina indray pasteur Mayol Androany nandritry ny fanompom-pivavahana ho fanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny fahadimapolo taona nijoroan'ny fiangonana Apokalipsy. Tsy maintsy tanteraka ny faminaniana sy dia ny alasa azy ho filoham-pirenena faminaniana izay ametrahany maro fanontaniana ihany hatreto aloha ny fahamarina toeran'izay faminaniana izay. Nanatanteraka fitoam-pivavahana lehibe hiteny Ambohimarina ny fiangonana Apokalipsy io maraina io. Fotoana iray izay nionan'izy ireo tamin'ny pasteur Mayol filoham-panorona maneran-tany ity fiangonana ity rehefa avy nanatanteraka fitetezam-paritra manerana ny nosy izy. Afaliana moa nandraisan'ireo mpino ny pasteur tamin'izany raha voningadina dia ny antoerana. Fotoana iray ho an'ny fiangonana Apokalipsy izay tarihan'ny pasteur Mayol nanakatonana ny fahady 10 taona n'ity fiangonana ity ihany ny androany ka ao anatin'izany ny nionany tamin'ireo mpino Apokalipsy avy any ampitan-dranomasina sy ireo avy any amin'ny faritany. Anisan'ny nanehoan'ny pasteur Mayol ny heviny mahakasika ilay resabe mandeha amin'ilay faraandro ny 1 Desambra teo ihany koa izay nalaza naneran-tany. Tsisy le faraandro dia ny fahitako azy tsisy matitsika teto Madagasikara, mbola nivavaka tsara androany malagasy mbola raikitry ny embouteillage dia manomana krismasy daholo ingefa avy nyteneniko fa le olona fotsiny misy olona tena tsy haiko tsy mahazo resaka ny olona sasany za ndray olona zay nifanilaza fa fin du monde ny 21 décembre tsy azoko mihitsy le olona hoe iza ny mba manela izany tsao zany fa dia zany ny eliny sasany nerandrerarerandrere ozy le pasteur Mayol le 21 décembre ny farandro fa nga za maya zanga calendrier maya Mayol fa tsy maya fa miolona am'izany ianao raha zany lazainao fanamorona an'izany za fa nilaza teto hoe tsisy an'izany fin du monde zany 21 décembre. Namarana ny fotoana teny an-toerana ny fanosorana ireo pasteur dimy rahalahy eo anivon'ity fiangonana ity. Ny pasteur Mayol moa tsy aivina dia fantatra ny maro amin'ny faminaniana amin'ny tongavany eo filoham-pirenena amin'ny taona 2024.